miarahabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny fandaharana vokarin'ny tambazotra malina izay vondronandreo mpanao gazety manao fanady ajiana lalina amin'ny tontolon'ny kolikoly izay arahana amin'ny transparency internationale initiative Madagasikara. Maro ireo sehatra voakasiky ny kolikoly eto Madagasikara ary anisan'izany ny fanjifana herinaratra eo anivon'ny Jirama. Araka ny fanady ajiana fanatsika fonana izay nataon'ny tambazotra malina ny 12 Novambra 2024. Horesahantsika manokana ireo endrika kolokolo mitranga eny anivon'ny Jirama, ireo antony mahatonga io sehatra iray io tsy tafarana ary ny mahatonga azy tsy ahita vahaolana maharitra amin'ireo olana sedrainy nandritry ny taona maro. Miaraka amikety mirindra, miarabanao mirindra. Miarabanao antsary, miarabantsika rehetra manaraka any an-tokantrano. Inona tokoa ireo angovo ampiasaina eto amintsika entina hamatsiana herinaratra ny mponina? Araka ny fanadihadiana dia mbola ampahany vitsy amponina eto amintsika no misitraka ny herinaratra, izany hoe 700 mponina fotsiny. Ny herinaratra ampiasaina eto amintsika dia azo avy amin'ny rano na ny hoe énergie hydraulique, azo avy amin'ny masoandro na ny énergie thermique, ary azo avy amin'ny gasoil na ny fioul lourd. Ampiasaina eto amintsika ny hydroélectricité sy ny hydrothermique. Amin'ny fandimbiasana araka ny toetrandro ny fampiasana azy, ary ny fioul lourd kosa ny bahan-toerana. Betsaka ireo zavaboary azontsika ahodina hisintonana angovo ampiasaina, toy ny rano, ny rivotra ary ny masoandro. Nefa kosa mbola voafetratra eto ny fitrandrahana natao amin'izany, ary herinaratra azo avy amin'ny solika no ampiasaina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Inona ireo olana sedrain'ny Jirama mahatonga ny trosa misy eo aminy? Efa mahery ny 7.7 miliara ariary ny trosan'ny Jirama eo amin'ireo orinasa tsy miankina, mahery ny 30 eo izy ireo no miara-miasa aminy. Ireo orinasa tsy miankina ireo dia mampanofa fitaovana sy mamatsy solika ho an'ny Jirama izay azo sokajiana ho lafo dia lafo, ka izany no mahatonga ny Jirama mibaby trosa mavesatra. Ny grupy aksiana manokana izao dia mamatsy solika ny Jirama amin'ny alalan'ny Jovena, izay efa nahitana tsy fankazahoana noho ny tsy fandoavan'ny Jirama ny trosany. Ary Henri Fraise no miantoka tanteraka ny fampitaovana sy ny solika eo amin'ny centralan'ny Jirama ho full point, izany hoe tena miankin-doha tanteraka amin'ny orinasa na ireo sehatra tsy miankina ny Jirama noho ny olana ara-bola. Amidy latsaky ny anjifana azy ny herinaratra, ary izay koa antony iray mahatonga ireo trosa misavovona, satria dia amidy araka ny fahefa mividin'ny mpanjifa ny herinaratra nefa lafo ny famokarana azy. Ankoatran'izay dia misy ihany koa ireo fitaovana tsy ampiasaina akory nefa andoavam-bola amin'ireo sehatra tsy miankina ireo. Raha ny fanazavana nataon'ny ministry ny angovo teo aloha, André Ramarson, dia misy orinasa tsy miankina manatra grupy eo amin'ny centralan'ny Jirama, ary maka vola hofan'io grupy io nefa tsy ampiasaina akory ilay fitaovana. Toy ny ahoana ny endrika kolokolo miseho ao anatin'io sehatra io? Eo amin'ny resaka fitantanana tao amin'ny Jirama no ahitana kolikoly ao amin'ireo tompon'andraikitra ambony ny taona 2024. Efatra menadahy ireo nahiditra-ponjy ireo ary tompon'andraikitra ambony ao amin'ny Jirama ny roa, isan'izany ny tale jeneraly teo aloha Désiré Rasidy sy ny tale jeneraly lefitra Albert Marie Ravelotsaonina. Nomelohina ho nanao kolikoly avolenta tamina orinasa tsy miankina maro sy nanome tombon-dahin'ny orinasa iray no nampangana azy ireo. Misy koa ireo tombony azon'ny antoko politika avy amin'ny tsena famatsiana solika, ny ampaham-bola raisina amin'ny faktiora sy ny ampaham-bola amin'ny fivoahan'ny vola izay sokajiana ho endrika kolikoly avokoa. Manamafy izany ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka, izay milaza fa misy orinasa miantsehatra amin'ny famatsiana herinaratra no nanohana kandidata amin'ny fifidianana, ary ireny antoko politika ireny no mahazo tombontsora efa tonga eo amin'ny fitondrana. Ankoatra izay efa voalazantsika izay, dia misy koa ny fiangarana na favoritisme amin'ireo mpiasan'ny Jirama ny tanandraikitra ambony amin'ny alalan'ny fanomezana fankasitrahana manokana azy ireo. Mitentina 2 miliara ariary mahery izany fankasitrahana manokana izany, izay 20 amin'ny 100 tapitrisa ariary ny an'ny tale jeneraly teo aloha Vonjy Andriamanga, ary 70 amin'ny 100 tapitrisa kosa ny an'ny tale jeneraly ny solotoerana azy Rivera Danielina. Nanao fanambarana io tale jeneraly ny solotoerana io tao amin'ny dépêche informative taratra fa taratasy osika ivelan'ny Jirama no niparitaka teny amin'ny tambazotra Tserasera. Nanamarina ny fisian'ny fankasitrahana izy, saingy kosa tsy nanome mari-bitsy sy ny fepetra haizona fankasitrahana manokana izany. Inona avy ireo vokatra ateraka izany eo amin'ireo mpanjifa? Ny ankamaroan'ny asa tokony ataon'ny Jirama dia lasan'ireo sehatra tsy miankina avokoa, toy ny fanamboarana madinidinika na ny fanoloana andrin-jiro sy ny fanaovana andreleve. Tsy dia mahafa-po ihany koa ny tolotra ataon'ny Jirama, ary lasa midangana be ny vidin'ny jiron'ireo mpanjifa sasany. Raha ho an'ny mpanjifa iray izay nanaovana fanadihadiana izao, dia miakatra avo efatra eny ny vidin'ny jiro ny mahazatra ny faktiora alohany,
nefa tsy mampiasa herinaratra firy izy no sady tsy mitambatra jiro amina tokantrano hafa. Ho an'ny mivarotra kosa indray dia betsaka ireo entana simba noho ny fatapahana matetika ary misy fotoana tsy afaka miasa satria na ny fandanjana aza dia mandeha amin'ny herinaratra avokoa. Inona ny vahaolana entina hanarenana ny jirama? Samy manana ny vahaolana atolony ny tsirairay. Ny mpanao politika milaza fa ny privatisation ny vahaolana ialana. Ao kosa ireo miteny fa ny fahaleovantenan'ny jirama no ilay nampandrosoana io sehatra iray io. Araka ny fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka dia ny fitrandrahana angovo azo avy amin'ny rano no ilaina mba hanarenana ny jirama toa nandekaleka sy mandraka izay nanaovana barazy ahafahana misintona herinaratra toy ny tamin'ny repoblika voalohany. Mbola sarotra amin'ny jirama araka izany ny aloha-tena manoloana ireo sedra lalovany. Raha ny fanamby napetraka dia ampakarina 500 ny tahamponina misitraka herinaratra ny taona 2024. 2024 isika izao. Tratra ve sa tsy ny tanjona ary misy tetikasa vaovao ve entina hanarenana ny lesoka teo aloha. Ankasitrahana isika naharitra ny haino hatramin'ny farany ary manasa antsika rehetra hiaino ireo famelabelan-kevitra hafa mampahafantatra ireo endrika kolokolo eny amin'ny sehatra maro samihafa. Manao velomantsika rehetra izay miaino, velome.